Mpianakaviana tantsaha manambady ary mananjanaka efatra mianadahy raha matory Andriamampiolona dina 12 taona izy ary mpamboly vary hatramin'ny taona 7 tao amin'ny faritra Andranovaky Mahitsy. Anisan'ny nahazo tombontsoa tamin'ny fampiarana ny fambolem-bary ara-teknika mahakasika ny vary safotra na ny riz hybride ny tenany. Rehefa nisy ny fanentanana nataon'ny teknisian'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona sy ireo teknisiana sinoa taty atoerana. Tena afa-po tanteraka tamin'ilay fambolena vary safotra satria nahitana tombontsoa bebe ilay izy, sady le vary safotra koa mora volena izy no matanty fiovan'ny toetrandro ary matanty tany masaka. Tombontsoa amin'ilay izy koa kely mivelaran-tanao nefa mahavokatra be ianao, mitovy amin'ilay olona manana amina hektara reny zany ianao. Raha mita amin'ny fambolem-bary fanaony hatramin'izay dia miavaka ity fambolem-bary vary hybride ity ny amin'ny vokatra azony. Taloha zany izay raha mamboly vary 3 tonnes par hektara ihany no hitanay, fa zao zay mahita 10 tonnes 64 par hektara. Na dia manano sarotra azy ny fisian'ny rano tamin'ity taom-pambolena 24 raika amin'ny 24 ity dia mbola anohy fambolem-bary ny vary safotra hatrany ity mpamboly limpivoarana ity. Manam-paniriana no ihany ity foana izay dia efa vonona amin'ny fanomanana rehetrarehetra ny zezika, ny fitaovana entina miasa, ny masomboly moa zany efa mba tohanan'ny fanjakana ihany. Mba manana ny vinavinany amin'ny ho avy tamin'izao fahazahoana vokabary tsara sady betsaka izao raha matodina. Izahay zany dia vonona hampianatra an'ity voly vary safotra ity isa-taona raha misy masomboly hovidinay eto Madagasikara. Ho an'ny ramatodina Randriamampiolona dia faniriany ihany koa ny ampiaran'ireo tantsaha manodidina izao voly vary safotra izao satria mampiakatra ny fari-piainana tokoa.